Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tratr' alatsinainy maraina fa 13 volana desambra izao mirarosoa ianao sahady tia am-piandohana ary ny rina dia ny asanto fanahy masina amin'ny fiainantsika tsirairay avy lohandirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia ivavakasika. Andriamanitra tsara anjerin-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'ny tompo-taona tompo-piainana izay omenao anay, misaotra ihany koa satria amin'ny alalan'ny teninao dia mahery izahay ary mitombo faharetana, mitombo finoana ny fanarahana anao. Gataka aminao izahay mba hiteny manoloana anay ary koa akahirezo ny amin'ny fisainana, ny amin'ny fomba fanao ary fiainana ara-panahy mihitsy aza. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofoninantsika androany dia manao fanambarana ny andro sy ny ora iavian'i Kristy. Nalaina amin'ny Matio 7:20 manao hoe fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjerin'ny lanitra ara ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Amen. Re avy any an-danitra ny feon'Andriamanitra manambara ny andro sy ny ora iavian'i Jesosy sy milaza ny fanekena mandrakizay amin'ny vahoakany. Tahaka ny fiaritry ny kotro-baratra faran'izay mafia no firojohotry ny feony mamakivaky ny tany. Nahafantatra an'izany feo izany ary nahatakatra an'izay voalaza n'ireo olona masina 470,000. Ny ratsy kosa ny efitra fa kotroka sy horohoro-tany izany. Mijoro miain'ny Israelin'Andriamanitra sady miandrandra ny lanitra zavain'ny voninahiny, ny endriny ary mamirapiratra tahaka ny tavan'i Mosesy raha nidina avy tany Sinay izy. Tsy nahatantany hijery azy ireo ny olona ratsy fanahy. Ary rehefa tononona amin'ireo izay nanome voninahitra n'Andriamanitra tamin'ny tandreman'ny sabata no masina ny fitahiana dia misy antsom-pandresena manakoako mafy. Manomboka amin'izay ny taon'ny jobily izay tokony hitsaharan'ny tany. Fahazavana be voninahitra no mamirapiratra teo amin'izy ireo olo-masina izany. Indrena tsara tarehany, ny sinda avokoa ny mariky ny fitebitebena sy ny faharerahana teo aminy ka fahasalamana sy fahatsaran-tarehy no hita taratra teo amin'ny endriny. Ny fahavalony kosa ireo mpanompo sampy dia lavo tamin'ny tany toy ny maty. Tsy mahatantany fahazavana mirapiratra teo amin'ireo olo-masina nafana izy. Ny toetra teo amin'izy ireo izany fahazavana sy voninahitra izany mandra-pahitanan'i Jesosy teo amin'ny rahon'ny lanitra. Nahita rahona manjelanjelatra Jesosy ny teo amboniny nipetraka teo amin'izany rahona izany izay nitondra azy ny atsinanana izy. Teo no nisehony voalohany indrindra tamin'ireo olo-masina teto tany. Ilay rahona kely mainty izay famantarana ny zanak'olona. Raha niala tao amin'ny efitra masina indrindra ka nakany atsinanana io rahona io, naharitra andro vitsivitsy izany dia niankoaka teo tongotra ireo olona masina ny sinagogan'ny Satana. Izany fanatanterahana andro lehibe indrindra, andron'i Jehovah, ary irina itsika tsirairay avy eo anatin'izany. Dia mba ilay olona izay faly tokoa ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy satria nino sy naharitra hatramin'ny farany. Amen. Andriamanitra tsara anjerin-danitra mbola velom-pisaoranao izay amin'izany teninao izany. Dia mangataka aminao izay Tompo mba hoesorinao ilay tsy fahamendrehana, tsy firehana ary koa tsy finoana anatinay. Irinay raha hitombo mandrakariva izahay amin'ny fiainana ara-panahy ka hiandrandranao, hijery anao, ianao irery ihany, ianao Kristy, ianao ilay mpamonjy anay fa tsy hijery ny olombelona izay mety ho lavo. Ankahirezo ny tokantrano tsirairay avy eto Tompo. Aleokany amin'izao fotoana izao dia traka eny fa na dia mandalo fotoan-tsarotra aza. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Say
miaro